Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Nandritra ny fitoam-pitrandrahana volamena tany Colorado dia anisan'izany nitrandraka volamena izany ity lehilahy anankiray ity. Nandritra ny volana maromaro no nanaovan'izany kanefa dia nanapa-kevitra niala tamin'izany asa fitrandrahana izany raha lehilahy satria tsy mbola nahita volamena mihitsy izy tao amin'ilay toerana fitrandrahana ary nanjary nanomboka nandreraka azy ilay asa. Dia namidiny tamina lehilahy hafa indray ary ny fitaovany rehetra ary nanohy nanao ny fitrandrahana teo amin'izany toerana izany ilay lehilahy vaovao. Nanoro hevitra ilay lehilahy vaovao ny enjenierany fa misy volamena tokoa eo amin'ny toerana izay nijanonan'ilay mpitrandraka voalohany izay niala teo ka nasainy nijereny izany satria miala 3 metatra monja ao ambanin'ilay tany izay nitrandrahan'ilay lehilahy teo aloha no misy ny volamena. Rehefa nojerena tokoa izany dia marina ny tenin'ilay enjeniera ary dia azon'ilay lehilahy mpitrandraka faharoa ny volamena tao. Izany hoe 3 metatra sisa no tsy nahazon'ilay mpitrandraka voalohany ilay volamena dia niala izy. Indrisy endry mpiaino ajaina. Rehefa manomboka miaratsy ny toe-javatra dia manana faharetana. Miezah miaritra mandritry ny fahoriana izay miseho satria arakaraka ny mahamaizina mikitroka ny alina no manambara fa efa ho tonga ny maraina. Maro ny olona no miala amin'ny fanarahana ny nofinofiny na ny zavatra ataony satria toa mihasarotra loatra ny toe-javatra. Mandrera-tsaina na mandrera-batana ilay asa saingy matetika rehefa izay no mitranga dia efa manakaikikaiky kokoa ilay tsipika fahatongavana ianao. Aza miala misikina heri-po fa raha manosika mafy kely fotsiny ianao dia ho tonga ary ahomby. Dia toy izany ihany koa ny diantsika ho any an-danitra. Mihamafy sarotra ny ady hatrehana kanefa aza miala, aza miova, fikiro ary arao hatrany ny lala marina nasain'i Jesosy izoranao satria fiainana feno fiadanana sy fifaliana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy no ao ambadika izao fahoriana izao. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Jakoba 5:7 manao hoe: ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavy ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandro ny voka-tsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazon'ny ranonorana aloha sy ahoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza amin'ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Amen. Tarika hanitry Kristy. Kama tiaru
Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Dia miarabanao tafaraka amin'ny ekipan'ny AWR ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Mirary koa izahay raha mirary mba ho salama so ambinina ny enao sy ny ankonanao. Ary antenaina mba hanivozanao soa ny fiainona ny onjam-peo. Koa dia mino finaritra tompoko. Misy fanafany. Finna mba mivoaza kely vetivety aloha e. Finna fa misy na ihany ny estoro ao aloha mba hotroro kely ny lamosiko fa tena marary amafy, tena tsy ahitako toro mihitsy e. Io le efa nyteneniko hoe ataovy atonotony ny asa. Mbola bekirina ka aizany tsy arary lamosina. Ka mba maika vita fa ianao koa tombontsoa ho antsika ihany eneny nanaovako an'ireny. Dia zao avy mba vody latsainao indray. Tsisy nandatsanao teo e. Tsisy nandatsanao zany teo fa ianao ninjehan'ny eritreretrao io. Aizany oriny zany hoe. Eto e. Dia tia menaka. Hoe. Oy. Kay. Marary ry Finna fa mba ataovy moramora. Efa tena mora zany e. Kay. Tena marary Zaza dia mitabataba mafy ry Nestor fa ny kizo taitra moa manodidina ho gaga ka. Efa alina be anie zao oro zao e. Ka marary koa. Tena marary mariny. Fa inona ary ny mahazo aho? Eo ny tena marary. Eto ve? Eo Zara raha mikasika zany mbola tsy manotra akory. So dia mba zavatra hafa kosa manjoanao ry Nestor fa tsy avy zanana na ozatra ny vokona ka inona koatr'izay arany mahazo ahy eo e. Oka kely aloha fa poritra be aho zany ka fa impiry mivoaka koa ty Nestor ty e. Ka
poritra te pipia nefa zara raha misy lasa na tsy mahalatsaka mihitsy ka inona re? Nanomboka oviny zany ry Nestor a? Maly angambiny. Rangatia, andany ianao mankany amin'ny dokotera fa misy zavatra tsy mety ao aminao ka. Na rainy eto ary ny andro tsy ampiovana inona ty otra ataoko ty, tena mariny. Io ndray finina sy ny akamony. Fa maninona koa raha tonga dia tsorina hoe te atory fa tsy lazaina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty e. Za koa tsy hanotra anao tsony. Na lazainao akamony zany na te atory fa andana aloha fa taro any amin'ny dokotera izay mahazo anao fa sao de vao mainka andozy ty otra ty ka. Mahakamo koa zany ndanga. Oka aloha fa poritra be indray azy zany. Ay, nefa tsy mahalatsaka pipi akory ene. Nestor a, sao de mba tokony mankany amin'ny dokotera sao de zao ary ty ianao ty fa tsy angatakandro raha pitso maraina ka. Jereo ange ty atsembohanao raha tsy mipatrapatraka ohatran'ireny iny ireny. Oka aloha zao fa mbola afoko zany e. Eny ariko. Tena tsy napoziko indray hoe marary ny prostate zany ary finina. Za koa ary mba tsy nanapoko. Tena le hoe misy vato ny voanao mba azo eritreretina ihany fa le prostate tena tsy tao an-tsaiko. Tena lasa ohatran'ny osa ary finina mieritreritra nyty mahazo atika. Amboary ny saina fa mety ahazo ny lehilahy rehetra amin'ny taonanao io dokotera. Ary ao tsara fotsiny ny toromarika rehetra sady tsy mbola lasa lavitra fa voamendo. Zay lazaina fa mahasoa dia ataoko daholo zao e. Zay mihitsy ny mety. Sady mafy anenge le aretina prostate fa zany hoe lehilahy moa ny tena dia tsy maintsy mijoroko. Tsy mafy noho ny zavatra hafa zany ry Nestor. Marariko. Sady mbola misy fanafany fa inona koa ary ty lehilahy mitaraindray ty e. Ka marariko. Zoanitra ny namorona ny tantara na ranao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Aretina mety ahazon'ny lehilahy manomboka eo amin'ny 15 taonany tokoa ny fivotosan'ny prostate. Manana torohevitra mahasoa an'izany dokotera Pamplona dia ny fihinanana voatabia na tomaty araka ny fandinihana dia manampy amin'ny fampihenana ny fivotosan'ny prostate ny voatabia na ny tomaty. Noho izany tena mahatsara tokoa ny fihinanana azy raha sanatria ka tratran'izany ianao. Ity koa misy ranom-boankazo marihitra tena mety atoro anao. Araka ny fandresahana teo dia mety be amin'ny fivotosan'ny prostate ny voatabia na ny tomaty. Noho izany dia tena mahatsara tokoa ny fihinanana azy raha sanatria ka tratran'izany ianao. Ity ihany koa misy ranom-boankazo natoron'ny dokotera, ranom-boankazo marihitra tena mety. Satria moa anisan'ny zavatra tena ilaina mahasoa ny prostate ny voatabia na ny tomaty dia izy zany ny singa voalohany tena manan-danja amin'ity ranom-boankazo marihitra ity. Ny ilaina zany voatabia na tomaty 3 ka milanja eo amin'ny 520 grama eo ny voatabia na tomaty iray. Dia menaka oliva iray sotro fihinanana. Afaka soloina menaka avy amin'ny zava-maniry hafa ihany ny menaka oliva kanefa ny tena tsara indrindra raha misy dia io menaka oliva io. Averiko ilay zavatra ilaina: voatabia na tomaty 3, menaka oliva iray sotro. Ahoana fomba fikarakarana azy? Avadika ho ranony ny voatabia na ny tomaty. Raha mbola hita mivaingana ny hodiny sy ny voniny dia tsara raha tatavanina mba tena ho rano marihitra no azo. Rehefa vita izay dia asiana n'ilay menaka oliva iray sotro. Ny anton'ilay menaka oliva iray sotro dia anamora fandraisan'ny vatana ny zava-mahasoa amin'ilay tomaty ny anton'ilay menaka oliva.
dia mirary ianao a mba hanao fanandramana ary ahita soa amin'izany. Tsotra nefa mandaitra sady zavatra mora hita ihany koa ka dia hampiaro a ahasoa ny fahasalamanao. Hatreto indray ary ny fiarahantsika Jididi Asoanitra no ny farimbona nahatotosany fandaharana samy makosany teo amin'ny lafiny teknika mametraka mandrapitafa indray ary. Lalao fanantenana vava fanantenana wana fanantenana umeni tumpuana Jerusalema vava Jerusalema wana Jerusalema lumani tumpuana Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Misy fiaina babao, misy fiaina loanao, misy fiaina numeni tumpuana fa fifalina babao si fasavara loanao magakizalu watulu liwana uve batinau laitana na babao wahu manabahi tuerana uve batinau dihusa bataha anda biara kisikanta
awr manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Pierre Malala, ny tenanay pastora Zafinjatovina Arson Gilbert dia faly koa. Raha faly manasa antsika rehetra mba hanatona ampinoana ny seza fiandrianan'Andriamanitra noho ny fahamendrian'i Jesosy Kristy. Ilay nitafiny maha-olona ary mbola atao hoe zanak'olona satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha ho avy ny zanak'olona ary izay maha-olona azy izay no entiny anelanelanana eo anatrehanao Andriamanitra ka manasa ny olona rehetra mba hanatona anao ampinoana iaraka ivavaka ifoka ny rivotra ny lanitra. Tompo malalo, raha andinika ny tenao indray izay ankehitriny dia mbola mangataka ny fitarian'ny fananao masina. Voafetra ihany mantsy izahay ary ray dia tena diso mihitsy ny fanazavana taonay, diso fandray izahay, diso fiheverana izahay. Kanefa ianao no mitarika anay eo amin'ny marina rehetra. Ny fananao masina mitarika anay eo amin'ny marina rehetra. Ko ampio zahay anaiky an'izany fitarian'ny fananao masina izany ampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry Pierre Malala mifandray tanteraka amin'ny zavatra vitantsika hatramin'ny voalohany dia ireo dingana enina mba isoroana ny fisaraha-panambadiana izao resadresaka ataontsika izao. Nolazaina koa fa hoe efa nosarahan'i Kristy tamin'ny tenany ny sabata, efa nifohana ny sabata, ny fohana ny teo amin'ny hazo fijaliana. Nivakitsika teto nefa ny Kolosiana toko 4 ka ny 9:7-10 fa ny sabata taona, sabata cérémoniel, sabat annuel, ny sabat cérémoniel izany no nifohanana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny Paska, ny Pentekosta, ny andro fanavotana dia tandindona aloka ihany reny. Fa rehefa tonga Jesosy nanatanteraka an'ireo dingana maro samihafa amin'ny planany famonjena dia izay no inotsika. Fa raha ohatra mbola misy anao an'ireny dia mila miverina mifanaritra biby indray izany. Kanefa dia zava-pona izany satria tandindona ihany, aloka ihany. Ianao ve izao dia nialoko ny vadinao no tiavinao fa tsy ny vadinao. Nialoko ny vadinao ve no tiavinao, nialoko ny tomobilinao ve no tengenanao fa tsy ny tomobilinao. Ka nialoka dia efa foana rehefa tonga ny tena izy dia Jesosy Kristy. Lazaina indray fa efa nifohanan'i Kristy ny sabata teo amin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Nanova ny sabata avy Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Ry Pierre Malala 9 ihany amin'ny testamenta vaovao no milaza amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. 5 amin'izy ireo no mitantarany amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa tsy miresaka fivoriana na oviana. Andiny hoe hodinitsika kosa ary le 3 hafa. Raha ohatra ny 5 miresaka ny amin'ny andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, amin'ny ireo 5 miresaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro amin'ny Baiboly ireo. Ny voalohany ary dia amin'ny Jaona toko 20:7. Jaona toko 20:7. Rehefa hariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro dia voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'i Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Nahoana moa no nivory ny mpianatra? Tsy hoe novana ho andro voalohany amin'ny herinandro ny andro fivoriana na ny andro fivavahana, fa hoe natahotra ny Jiosy izy. Azao ovatsika ny Baiboly fa natahotra ny Jiosy izy. Zay nivoriany tao, nitangorongorona tao zareo dia nivavaka, sahala amin'ny fiaraha mivavaka ny fianakaviana, sahala amin'ny cellule de prière, sahala amin'ny cercle de prière io dia nivavaka tao zareo. Ny teny faharoa ankoatra ny Jaona toko 20:7 dia Korintana 2:12. Korintana 2:12 ka ny andiny ny voalohany sy faharoa aminaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny famborim-bola ho an'ny olona masina dia mba manao vakoa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana tany Galatia amin'ny andro voalohany isan-kerinandro. Dia samy manokana ho amin'ny avo rakitra na amin'inona no nambirana azy mba ho vita raha teo ny famorim-bola mandra-pahatongako hoy ny apôstôly Paoly. Fivoriana inona io? Ry Pierre Malala, tsy fivoriana ny tiana ho resahana eto, fa ny tsirairay any an-tranony ihany dia engaviana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro hanokana ho amin'ny rakitra izay ho atao fa hamory vola ny apôstôly Paoly ho an'ireo olo-masina sahirana ny Jerosalema. Ka
aza hofana ny tenin'andriamanitra hoe dia novana ao amin'ny andro volan'ny herinandro zany a ilay sabata ny andro fafito ao amin'ny didy faefatra amin'ny didy folo. Jerentsika ny amin'ity andro volohany amin'ny herinandro ity asina apôstôly toko 2:7 anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro volohany amin'ny herinandro rehefa niangona maky mofo izay Paoly dia nitory-teny taminy ka nikasa andeha maraina izy dia nahatra nitory-teny mandra-pamamaton'alina. Io indray a fivoriana fanaovam-belomo fa tsy hoe nanova ny sabata ho andro volohany amin'ny herinandro ny apôstôly Paoly. Ny fiangonana voalohany mantsy dia namaky mofo ary io dia tsy nifidy andro ary tsy nifidy toerana ny famakiana mofo. Andena ho jerentsika asina apôstôly toko 2:7. Asina apôstôly toko 2:7 aminaran'i Jesosy. Ary dia niraisana isan'andro izy ka nazotona keo kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka ninakana tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po isan'andro ry mpiaino malala. Ny andro ane dia manomboka amin'ny fireteny masoandro e ary io andro volohany amin'ny herinandro izy efa nifovana hariva dia fivoriana sabotsy hariva. Dia nanohy ny diany ny apôstôly Paoly ny alahady. Noho izany taoriany tsanganany tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tsy nisy fisarana velively tamin'ny sabata izy. Ny mpamonjy sy ny sabata ry mpiaino malala dia nikambana ho mandrakizay. Ka zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho saran'olombelona. Zay le niverimberina tary amin'ny fanambadiana dingana enina isoroana amin'ny fisarapanambadiana ka sahala amin'izany koa Kristy sy ny sabata aoka tsy ho sarahany mpitarika fivavahana kristianina. Zay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho saran'olombelona. Ny fanamasinana ny alady anie dia tsy hita mihitsy eo amin'ny soratra masiny. Efa nivakitsika teo io toko 9 akoatran'le 5 hafa miresaka ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty fa tsy misy fanovana ny sabotsy sabata fitsarana ny hotahin'Andriamanitra sy namasin'Andriamanitra ho alahady na oviana. Rehefa mamaky ny tantara isika ary mpiaino malala, rehefa mamaky ny boky ny apokalipsy isika, mamaky ny boky ny Daniela isika, voalaza amin'ny Daniela toko 7:5 fa anova fotoana sy lalàna lay tandroka kely. Ary hitatsika re ny boky ny apokalipsy fa tamin'ny andro ny fiangonany Pergamosy, fiangonana fitona ao amin'ny boky ny apokalipsy, ao amin'ny apokalipsy toko 2 sy toko 7, Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardis, Filadelfia ary Laodikia. Tamin'ny andro ny fiangonany Pergamosy ary miapito amin'ny fiangonany Tiatira, raha mijery mitomboka seseka dia ny sovaly mainty sy ny sovaly atsatra no nisian'izany fanovana ny sabotsy ho alahady zany tena nahatanteraka ny faminaniana ao amin'ny Daniela toko 7:5. Ary tsy iza fa ny amperora Constantin ary nekeny mpitarika fivavahana tamin'izany fotoana izany no nanova ny sabata ho alahady 7 marsa 1:7. Tadio daty io 7 marsa 321. Ary efa very ny fahefan'ny fanjakana romanina dia indro fa notohizan'ny fiangonana zay nandray ny heriny zany fahefana izany ny fanajana ny alahady nanovana ny sabotsy ka dia novana ho alahady ny sabotsy. Raha tokony ho zavatra diso ho lasa marina dia anitsy sy niantso ny zavatra diso marina ane zany dia napetraka ho lalàna ny fivavahana amin'ny andro alahady indry izy. Ry mpiaino malala, tsy ao amin'ny baiboly na oviana ny fampisarana ny Kristy sy ny sabata. Tsy mahay misaraka mandrakizay ireo. Ary zany no intsonanao koa amin'izao fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izao, miverena ao amin'ny sabata ny Jehova. Iaraka ivavaka isika. Tompo malalo, misaotra midera mankalazanao zahay. Ny amin'izao tombontso lehibe omenao anay izao, iaino ny teninao. 9 amin'ny testamenta vaovao no miresaka ny amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ny 5 amin'izy ireo dia nambaranao taminay teo fa ilay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny 3 amin'izy ireo Jaona toko 2:7, Korintiana voalohany toko 2:2, Asana apôstôly toko 2:7, dia tsy misy miresaka mihitsy nanovana ny sabotsy ho alahady na oviana. Ko ampio zahay tompo malala mba tsy anaiky ho voafitaka fa hiverina tanteraka eo amin'izany sabatanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny hery avy aminao, hamenono anay tsirara avy, hananay fasahiana hiverina amin'ny sabatan'i Jehova
antoko-pihira ako ny trompetra volamena. Andro iray nataonao ho tandremana ny sabatanao riray. Andro iray nataonao amerenana lay mpiainana faiza. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Andriray nataonao tsarovana wa masinina ikyu. Andriray jandairampalovana diku voasi kutratompo. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Eny ary tsisy doko any atao mandrosotoniny akoho akory izahay ka hiatsampy ny mpitoeranetana fa mialohan'ny androsoana dia tiana ny miarabanao piaino koa miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miarabanao ihany koa namana lilahy. Dia tafahony tokoa ny tambomitady sy ny tambotadiavina ka ankaravona no anolorana anao piaino ny araba ko araba ho ambinondrary sy araba ndairatsodrano ho ampiko ny sosy ny tsara ne ianao. Miarabanao ihany koa namana Joel Anton Misa. Eny ary
na raha tsikena manahoana aza tsy hanaikitra omby mitsangana ka namaika ny resaka manao akory aza tsy aloha lalana an'Andriamanitra. Arak'izany milohany irosona mifandaharana dia andeha hiara-iombom-bavaka aloha isika ka namana joelantorimisa no anatanteraka an'izay vavaka izay. ray tsara sy masindrindra ny an-danitro omasina ny eny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao misaotranao izahay ny amin'ny soa marobe no raisinay avy taminao fantatray ary tsy miafina aminay anefa ny tsy famendrehanay izay angatahanay famelana noho ny rano Jesosy Kristy ilay maty ny soleloko anay dia aoka mba ho vita fihavanana aminao an'izahay ray malala. Ankehitriny ary dia mety aiza ianao hiditra ny tsehatra eo amin'ny fiainanay ka ny olana rehetra na ara-panabeazana na ara-pifandraisana na olana ara-pivelomana dia iravina sy vavoko satria omenao saina feno fahendrena izahay ka hitany vahaolana sahaza. Dia isaoranay sahady ny valim-bavaka avy aminao ray malala satria noho ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana izany vavaka izany. Amen. dia tolorana ny fankasitrana mandrakariva ianao namana joelantorimisa ny amin'ny vavaka nentinao teo dia ho toavin'ilay nahary tokoa ny vavaka ka ahazo izany avokoa ny tsarairay avy. Dia izay no ela fa inona indray no azo atolotra ny mpiaino antsika anio namana joelantorimisa. Ya, anio sika dia iresaka mikasika ny antony mety mahatonga ilay lazaintsika hoe maltraitance zany ka amaly ilay fanontaniana manao hoe inona marina moa no mahatonga anio maltraitance io ary inona no antony. Raha ny fahitanao azy sy ny fahafantaranao azy namana joelantorimisa amin'ny mampanabe anao dia inona tokoa moa zany no mety mahatonga anio maltraitance io. Raha ny fahitako azy aloha amina hoe mampanabe sy ny mampandinika ny fiarahamonina dia misy antony maromaro no mety mahatonga ny maltraitance io, izay maltraitance izay miatra amin'ny ankizy na amin'ny zaza zany io namana rila. Ary ny tena manao an'ity maltraitance ity izay hita sy tsapa fa miha mitombo hatrany eny amin'ny fiarahamonina dia amin'ny ankapobeny dia ny ray aman-dreny sy ny mpanabe izay miandraikitra ny zaza na ankizy any amin'ireny fitaizana zazakamboti na toeram-pitaizana ireny zany matetika no tena manao an'ity maltraitance ity. Mety hoe ahoana ny fitrangana namana joelantorimisa dia ny tsara kokoa hoe afaka manome ohatra ve ianao amin'izay voalazanao izay. Ya, arak'izay fanontanianao izay namana rila dia tiana tokoa ny manome ohatra izay maneho ilay tranga na ny tena fisehoan'izany. Arak'izany anisany mahatonga ny maltraitance ohatra dia ny tsy fisihana na ny tsy fahaizany ray aman-dreny mametraka ilay fitiavan-janaka dia ny mbola voateraka zany ilay zaza. Na koa hoe tsy fahaizany ray aman-dreny manohy ilay atao hoe fanlazaintsika hoe roy sy fitiavana ary vatana mifanakaiky izay manohy ny fifandraisana sy ny fifanakaikezana teo amin'ilay reny sy ilay zaza raha ohatra ka mbola tany am-boaka izy dia izy zany le mifandray amin'ny alalan'ny tadipotra. Dia io zany ilay tsy fisinana tsy fahaizany ray aman-dreny mametraka izay fitiavan-janaka izay no mampisy sy miteraka n'ity maltraitance ity namana rila. Toetra ny efa niresaka an'izany tokoa ianao namana joelantorimisa tamin'ny fandarana tany aloha tany hoe ilaina tohizan'ny ray aman-dreny ny fifandraisana amin'ny zanany satria anjary tapaka zany le tadipotra nampitohy azy tany am-boaka le avy amin'le reny sy le zaza zany. Io le hoe roy fitiavana vatana mifanakaiky dia raha azoko tsara zany dia io no tsy voapetraka ny ray aman-dreny no anisan'ny miteraka ilay maltraitance izay miatra amin'le zaza. Dia inona indray ary no antony manaraka namana joelantorimisa. Ya, dia makasitraka anao ny amin'izay fampatsivan izay fa zay tokoa zany le izy namana rila le tadipotra tsy mitohy zany. Ny antony manaraka tiana resana miteraka n'ilay maltraitance dia ny tsy fiheveran'ny ray aman-dreny mihitsy ny tombontsoa sy ny hoavin'ilay zaza
ary ny tsy fametrahana olaram-pahamena ny mikasika n'ilay zaza ary indraindray aza dia ny fihevirana ny zaza ho toy ny zavatra na objet zany fa tsy mihevitra azy ho toy ny olona mihitsy ny ray aman-dreny ary tsy ny ray aman-dreny ihany fa ny fiarahamonina mihitsy namana rila no tsy mihevitra izay ahasoa sy noavin'ilay zaza indraindray ary tsy manao hetsika mba hisitrahany zaza izany tompontsony zany ny fiarahamonina sy ilay ray aman-dreny na ny mpanabe io fihetsika io dia efa azo heverina sahady ho maltraitance atao amin'ilay zaza rehefa tsy mihevitra ny tompontsoan'ilay zaza zany ny ray aman-dreny ny mpanabe dia efa maltraitance zay de io le hoe ny tsy fiheverana ny zaza ho toy ny olona fa ny fiheverana azy ho toy ny zavatra na objet de efa maltraitance sahady namana rila satria hevero tsara fa olona io fa tsy latabatra na seza tena mahavariana tokoa aloha namana joelantormisa ny mahita ny ray aman-dreny na ny mpanabe sasany fa hiveriny ho toy ny zavatra le zaza indraindray ataony amin'izay hitiavana azy sy ny sisa de ono a namana joelantormisa inona ihany koa zany no mety miteraka izay lay maltraitance izay misy ihany koa namana rila ohatra vo mahita ny endrika na ny volokoditra ilay zaza na ny toebatan'ilay zaza eo ampiterahana ilay ray aman-dreny na ilay reny zany de efa tsy tia azy sahady tsy tia n'ilay zaza sahady satria mety tsy mifanaraka tamin'izay ny eritreretiny ny endrika na ny volokoditra na ny toebatan'ilay zaza zay naterana zany dia efa halany sahady ilay zaza nefa zaza naterana dia izay fankahalana na tsy fitiavana izay no mety ary anisany miteraka n'ilay maltraitance ka mitarika mandritra ny fotoana maharitra zay maltraitance zay vokatra le tsy fitiavana sy ny tsy fieritreretana ny volokoditra na tare na toebatan'ilay zaza zany dia indraindray na efa zatovo efa tanora vo misandratra efa tena hoe efa hita hoe lehibe aza lay zaza na lay akizy de mbola mipetraka ihany le tsy fitiavana na tsy fankasitrahana dia miteraka fahasahasahina sy fahasiana ary fanilikiliana an'ilay zaza na ilay tanora zany namana rila tena zava-mitanginy amin'ny fiarahamonina tokoa zany namana joelantormisa ary indraindray iny atao hoe mety fahasembanana na tsy fahalavorariana na koa hoe zavatra tsy netreretin'le ray aman-dreny iny no tozary lasa anara-petaka eo amin'le zaza ohatra le mainty be ty ohatra zany hoe le ratsy tare be ty ibeloha sy ny sisa sy ny sisa misy mitery hoe le kapilakapa zay tena azo lazaina hoe manohina ny fihizian'ilay zaza mihitsy ka miteraka ilay fiheveran-tena ho ambany eo amin'le zaza zany fa inona ihany koa no antony zay mbola azontsika ambara namana joelantormisa ny amin'ity resaka maltraitance zay ty ny mety antony manaraka indray zany miteraka ilay maltraitance namana rila de ny tsy fahafantarana fa mivoatra ary manaraka ny dingam-pivoarany ny zaza dia izay tsy fahafantarana izay no zary lasa sakana ka tsy hamalin'ireo ray aman-dreny ny filan'ilay zaza izay mampandroso azy eo amin'ny toetra sy ny fomba mampanao ka zary lasa fandikana diso no mipetraka any an-tsain'ny ray aman-dreny rehefa mahita mifetsika ilay zaza izay lazaina mandrakariva fa ditra ilay izy izany hoe tsy fantatry ny ray aman-dreny fa misy io atao hoe dingam-pivoarana eo amin'ny zaza io izay hoe dingam-pivoarana ara-piarahamonina dingam-pivoarana ara-tsosialy de izy io zany izay mifanaraka mitaonan'ilay zaza sy mifetsiny de rehefa fihetsika manilingelina ny ray aman-dreny no aseho an'ilay zaza arakaraka le dingam-pivoarana zany sy arakaraka ny taonany dia lazaina fa maditra ilay zaza efa maromaro ihany zay antony voalaza teo zay namana joelantormisa fa akoatran'izay voalaza zay inona ihany koa no mety ho antony manamora ny fanatanterahany ray aman-dreny na ny mpanabe ilay maltraitance eo ihany koa namana rila ilay fametrahana sazy avetrany
eo anatrehan'izay heverin'ny ray aman-drenina ny mpanabe fa ditra ataon'ilay zaza. Ilay zaza izay heverin'ny ray aman-dreny fa aradrariny sy hitsiny satria ny fihetsika izay nataon'ilay zaza dia faritany ny mpanabe na faritany ray aman-dreny fa tsy mety ary malelingelina ary tsy fanao mihitsy. Enina dia fantatra izao aza fa tafiditra ao anatin'ilay dingam-pivoaran'ilay zaza ilay fihetsika izay nataony manamafy an'izay lazaintsika teo aloha zany a namana rila. ia amin'ny mahonjam-peom-panabeazana antsika moa namana joelanto armisa dia tsy ireo olana ihany no vetesintsika eto fa manome vahaolana ihany koa isika ka inona ary ny vahaolana atolontsika ireo ray aman-dreny ireo mpanabe namana joelanto armisa. Dia ny vahaolana zany zay omentsika ny ray aman-dreny sy ny mpanabe dia hoe toy izy mandrakariva ilay roa sy fitiavana vatana amin'ny fanakaiky eo aminao ray aman-dreny sy ilay zaza. Ka natapaka aza ny tadipotra dia aoka atsapa ilay fitiavana mandrakariva ilay zaza. Ianao mpanabe ihany koa dia aoka handray an'io zaza iandreketanao io tahaka ny zaza nateraka fa tsy handray azy ho toy ny olon-kafa. Arak'izany ianao ray aman-dreny sy ianao mpanabe dia aoka ianao hevitra ary handray ilay zaza ho toy ny olona toanao mihitsy. Fa aoka tsy hevitra na handray azy ho toy ny zavatra ka ampiaranao izay tianao sy tianao ampiarina aminy dia manarak'izay ka tsy ao mandrakariva ihany koa izay asoan'ilay zaza fa tsy ilay tombotsoan'ny ray aman-dreny sy ianao mpanabe mandrakariva no eritreretinao. Ary farany dia fantaro ireo dingam-pivoarana misy eo amin'ilay zaza sy ireo fihetsika natoetra mifanaraka amin'izany dingam-pivoarana izany fa aoka tsy heverina ho toy ny ditra mandrakariva ireo fihetsika ataon'ireo fa mira zotra mandrakariva ny dingam-pivoarana sy ny toetra ny zaza izay aseho ety ivelany. ia dia mankasitraka anao indrindra namana joelanto armisa tamin'ny resadresaka nentinao teo dia irariana ny mbola hitohizany izany amin'ny manaraka misaotra indrindranao mpiaino ihany koa naharitra ny aino hatramin'ny farany dia mametraka amin'ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitraka ilay nahary. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37. Aza mbola miala mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mino sy manantena izay fa ao anatin'ny tsikitsiky sy ny fahasalamana no andraisanao zao onja-peo zao ary faly izahino izany no isika dia andinika aloha hevitra no mena ny lohateny hoe faritra mazava mampisaraka, faritra mazava mampisaraka. Inona indray izany? Asako eo nandoa hivavaka isika. Raha naiza ny an-danitro misaotra fa indreto izahay velonay ary afaka mandreanao. Angataka izahay mba avelanao ny elokay ary mba hodiovinao ny fonay kasio mba hayandray tsara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faritra mazava mampisaraka. Ireo teny nampiasainy tany amin'ny fiandohan'ny boky any Josoa toko voalohany dia ny 7 sy 9 no nampiasain'i Josoa ilazana fa
tsy raharaha ara-tafika no miandry ny Israely voalohany indrindra fa ara-panahy dia ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra voambara ao amin'ny Torah na ny boky ny lalàna izany. Araka ny hevitrao, nahoana no entitra toy izany Josoa mikasika ny fifandraisan'ny Israely tamin'ireo firenena manodidina azy. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Josoa 3:20-9 dia ny 12 sy ny 13. Josoa 3:20-9 dia toizana amin'ny 12 sy ny 13. Zao ny voalaza aminaran'i Jesosy. Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàn'i Mosesy mba tsy hivelianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hankanesinareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ny anaran'ny Andriamaniny dia aoka tsy ho tonononinareo na ampianianareo akory aza, ary aza manompo azy na miankohaka eo anatrehany. Fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no ifikiro araka ny nataonareo mandrakandroany. Fa raha mihemitra ianareo ka miray aminareo ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary izy kosa aminareo, dia ho fantatrareo tokoa fa tsy androaka ireo firenena ireo eo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitrareo, fa ho fandrika sy tota aminareo ireo ary ho fanindronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo amin'ny masonareo, mandra-pahalan'ny ritranareo tsy ho eo amin'ity tany soa nomeny Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. Mafy izany fampitandremana izany a. Ny loza mananontany Israely dia tsy avy amin'ny fankahalan'ireo firenena sisa. Izany mbola nisy firenena mbola tsy azo tao anatin'ny tany Kanana, fa ny loza ateraka ny fisaka izany amin'ireo firenena ireo. Mety tsy ho olana ho an'ny Israely ny fitaovam-piadian'ireo fahavalony, fa ny fotom-pisainan'izy ireo sy ny soatoaviny kosa izay mifanohitra ny soatoavina araka n'Andriamanitra no mety hanimba lavitra noho izay mety ho hery ara-tafika rehetra. Nosariany Josoa ho amin'ny tena zava-dehibe ny sain'ireo mpitarika. Dia izao izany, ny ady ataon'izy ireo dia ara-panahy, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Noho izany dia tsy maintsy miazona ny maha izy azy manokana ny Israely. Ny fandrarana tsy hanononan'izy ireo ny anaran'ny Andriamanitra ireo firenen-kafa ka tsy hanianany amin'ny anarany na anompony azy na iankofany eo anatrehany dia mifandraika amin'ny fanompo-tsampy. Tany Proche-Orient fahiny, izany ihany ny faritra misy ny Israely, misy ny Palestina, ny anaran'ny Andriamanitra dia naneo ny fanatrehany sy ny heriny. Ny fanononana ny filazana ny anaran'ireo andriaman-kafa teo amin'ny fomba fiarabana andavanandro na teo amin'ny raharaha ara-barotra dia nidika ho fanekena ny fahefany ary nitarika ny Israelita hitady ny heriny rehefa tojo zava-manahirana. Ankoatr'izay dia nanotrateriny Josoa fa mampididoza ny fifanambadiany amin'ireo Kananita sisa satria mitondra ho amin'ny fahaverezany fahadiovana ara-pahalan'i Israely izany. Tsy ny hitandrona ny fahadiovana ara-pirazanana na ara-poko no antony fampitandreman'i Josoa, fa ny hialana amin'ny fanompo-tsampy izay mety hitarika ho amin'ny faharavan'ny Israely ara-panahy. Ohatra mampalahelo ny amin'ny voka-dratsy ara-panahy ateraka izany fifanambadiana izany ny tantaran'i Solomona izay efa fantatsika. Nomena fampitandremana mazava ny kristianina ao amin'ny testamenta vaovao mba tsy hanambady tsy mpino. Fakio izay voalaza amin'ny Korintianina faharoa 4:4-12. Korintianina faharoa 4:4-12. Na dia tsy mampirisika ny isarahana amin'ny vady tsy mpino aza i Paoly ho an'ireo efa tafiditra amin'izany, dia miantso azy ireo kosa izy mba hanana fiainana kristianina marina miaraka amin'ny fanantenana fa ho babony ho an'ny tompo ny vadiny. Asaika ianao hamaky izay voalaza amin'ny Korintianina voalohany 7:12-14. Korintianina voalohany 7:12-14.
mampieritreritra avetranyny amin'ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao ny fampitandremana nataon'i Josoa momba ny fikambanana manimba. Eo anatrehan'izany dia mila mandiny tena isan'andro sy mifampiaino isika mba izantsika mandanjalanja tsara eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny fiarahamonina manodidina antsika. Mila fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina isika mba tsy ho mafo ka mety ho raisitsika ho tsy fitiavana ny fanitsiana atao amintsika. Andriamanitra ny ame antsika izany fahazavan-tsaina izany ivavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao zahay no izany teny fampitandremana izany kanefa koa mifono fampanantenana fa hoe mandrakariva ianao mankataka aminao izay mamelahy safidy ratsanay tamin'ny lasa amin'izao sisa izao dia meo fahazavan-tsaina izay meo ny herin'ny fanahinao izay mba hahiratra amin'ny masonay ahita ireo fandrika izay mivelatra eo anoloanay ka tonga anay ho lasa any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Dia misaotra fa fantatray fa hainao mamaly mavakay mihoatra noho izay takatra ny sainay amin'ny aran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR